Miarabe anao indray amin'ity talata fa 1 volana Novambra ity ary manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny hamofonainany dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izahay satria nomena tombontsoa indray fa ny mandray ny teninao. Sotraonay ihany koa izay miay anay, miaro anay miloza rehetra ary raha mbola eto izay misokatra amin'ny masonay, mahare ny sofinay. Zava-dehibe tokoa izany satria nomenao anjara mandrakariva izay. Mangataka ny fahatsoram-ponao mba hamela ny fahadisoana sy ny elokay ary koa mba ho vita fihavanana izay amin'izao maraina izao ary aoka ny teninao ny hanavao anay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao mpampianatra avy any an-danitra. Mpampianatra avy any an-danitra. Nalaina amin'ny Korinthiana 1:2-7 manao hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Amen. Misy loza mananontanyna eo amin'ny fanomezana torohevitra ny mpianatra izay andrato fahalalana maro ary amin'ny famelana azy izay hevitra fa ho tonga lafatra izy ireo ary efa vitan'izany. Isy lesoka amin'ny lafiny rehetra manko ny fanabeazana azony. Izao manko ny lazain'i Jehovah, ho foanako izy ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny endry, aiza ny mpanoran-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao. Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy hahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra ka dia fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny an'izay mino. Hitantsika izany ao amin'ny Korinthiana 1:1. Drafitra nataon'Andriamanitra izany ary manerana ireo taranaka mifandimby. Nandritra an'ireo taon-jato maro ny fanompoan-tsampy no nanohizana an'izany drafitra izany. Tsy ho fanandramana ihany fa ho fomba izay ikena mba hanapariahana ny filazantsara. Tamin'ny alalan'izany fomba fiasa hatrany am-piandohana izany no naharesy lahatra ny taranak'olombelona sy nazahoany an'izao tontolo izao fahazavana mahakasika ny filazantsara an'Andriamanitra. Ny fanabeazana omen'ilay mpampianatra avy any an-danitra no tena fanabeazana ambony indrindra izay azon'ny olombelona tratrariny. Izany no fahalalana ilayntsika indrindra amin'ny lafiny manokana satria manakaiky ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity isika ary tokony ianao izay ahazahoana izany fahabeazana izany ny olona rehetra. Takiany Tompo ny hanarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny fanofanany. Misy asa lehibe izay tokony atao eo amin'ny fisarihana ny fisainan'ny olona hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'Andriamanitra mahagaga. Amin'ny maha-fitaovana ampiasain'Andriamanitra antsika olombelona dia amin'ny finoana velona ny tokony hanatanterahantsika ny drafiny. Nozahan-toetra tamin'ny fahafenoana ny fanandramana mahakasika ny fahendren'izao tontolo izao amin'ny fahaterahan'i Kristy ary hita fa latsa-danja ilay fahendren'ny olombelona izay mirehare fantatra. Tsy fantatry ny lehilahy sy ny vehivavy ny fahendrena izay tena izy avy amin'ilay loharanon'ny fahatsarana rehetra. Nolanjaina teo amin'ny mizana ny fahendren'izao tontolo izao ka iny fa tena latsa-danja tokoa. Noho izany dia asaina isika handray ny fahendrena, hangataka ny fahendrena avy amin'ilay tsotoa ka hanana fanetretena sy ane isika hanaiky ihany koa fa tsy ho anatin'ny fahalalana zato isan-jato isika. Tsy ho ananantsika ihany koa ny fahendrena zato isan-jato fa mianatra isika ampianarin'ilay mpampianatra ary Kristy irery ihany no mamboly fahendrena ary mampitombo izany ao anatintsika tsirairay avy. Koa dia alao hery ary rahalahy sy anam-pahavisana. Aoka i Kristy irery ihany no mpampianatra feno anao, hampitombo ny finoanao, hampatsara ny fanabeazana izay efa azonao ary ihany koa mamboly fanetretena feno ao anivontsika tsirairay avy. Amen. Nay malala tsara indrindra mbola misaotro anao ny amin'izany teninao izany, misaotro anao ihany koa
izay mitaonanay mandrakariva ny amin'ny fibebahana, tena izy ny fahendrena, ny famelan-keloka, dia aoka izay hanao fahendrena avy aminao. Aoka ianao rery ihany no mpanabe anay izay ilainay, aoka ianao reny ihany no hanao fahalalana sy hanao fitiavana sy fahendrena ho anay. Anaran'i Jesosy, amen.